ny syndicat ny géométrie expert na ireo mpahay mandevy tany eto Madagasikara no afaka manovany lalàna de mba tiako manazava vahoaka fa anakiroa ihany no afaka manao lalàna eto Madagasikara sy fomba roa ihany koa ny fomba fanatanterahana lalàna na volavolan-dalàna miainga any amin'ny gouvernement de makany any antemerandolona na antemeram-pirenena na tolo-dalàna miainga avy teny antemerandolona na ny antemeram-pirenena de makany am-panatanteraka zay voalohany. Faharoa manarakarak'izay ia zany le resaka forme zany le fomba famidihana azy fa ny afaka manao lalàna koa zany de ny ohatr'izay ihany koa manao le lalàna na ny foana ny votoatiny de ny gouvernement mandefa le volavolan-dalàna na ny temeram-pirenena na ny solo-mavamboaka na l'olona no manao tolo-dalàna. Zavatra misy zany de zao mifanipaka tanteraka amin'ny toe-tsaina nanaovana an'io géométrie expert io ho lavitry ny géométrie expert na no lavitry ny ordre ny géométrie expert mialatsiny na no lavitry ny mpahay mandrefy tany ny zavatra miseho ankehitriny. Antongonina nanaovana an'io voalohany be de be ny kapoara ka hatramin'izay 100 taona mahery nisehon'ny géométrie expert zay ny sin'ny domaine zay zany kapoaraka be satria zay manana metatra rehetra de mandrefindrefy tany be avokoa. Faharoa manarakarak'izay tsy vita ny fanjakana aveko any be de be mihitsy ny fandefesatany tsy araky ny fanjakana de najoro ireo libre reo na privé hoe mba hanao le asa raha mba mora zony vaoka de hoe raha tsy araky ny fanjakana ny fanaovana na ny fametrahana zany ny le asa-mpanjakana na ny ao amin'ny sekolim-panjakana fieno reny de natsina ny privé ka zay manambola de makany amin'ny privé rehefa mivoaka nefa le lalàna io dia seka tsy vita io tamin'ny teteza mihitsy fa te na mena aloha mahazo manao avokoa fa tsy maintsy ahitso any arina any no ny vorovorotany reo géométrie expert reo na mitsangatsangana tamin'ny folo-pointy de namoaka fa tsy mahazo manao tso ny fanjakana ankehitriny zany de zao ny géométrie expert mpanjakana de tsy afaka mandrefy tany intsony fa tsy maintsy zany hoe ka atao faranosotsona privatiser fandrefesatany eto Madagasikara ka ny tamin'ny mpanjakana ihany sisany azony natao sonareo le zany hoe tsy afaka manao mandrefy tany intsony reo ny ataon'ny privé nefa raky volasy eto ny mora indrindra de enimetsy ariary ary ny lafo indrindra de matsatrany amin'ny 30 tapitrisa ariary tamin'ny fianakatsoara andraisana fitarainany zany raha mifanjakana nefa manao an'io de asa-mpanjakana io zany hoe raha be indrindra zany raha etsy ariary satria ny frais na ny saran-dalana sy ny andaniny tian'ireo no atao ary fa raha ohatra moa manambola ny fanjakana de tokony maimaimpona dolo ireo rehetrarehetra ireo. Izay zany ny antony nanovanan'io lalàn'io hoe averina teo aloha fa ny fanjay le fantsina moa zany ny fanjakana ihany no tompony andraikitra ny asa-mpanjakana tsisy koa ny filazan'ireo manao double emploi ny mpiasa-mpanjakana diso mihitsy zany ny asany ihany no ataony fa raha ohatra izy manao géométrie expert libre na privé de miala dikan'izay zany fanjakana ihany zany manao ny asa-mpanjakana amin'izao fotoana zao raha lany ty lalàny ty ary ty ho lany ty satria efa latsany amin'ny gouvernement io efa nahazo avis de recevabilité tao amin'ny antemeram-pirenena ary iverina eo afaka 10 andro ary ny fitarainana be indrindra azony amin'ny voamera eo zany de zao ny fanjakana manamaivana eo anatin'ny enim-bolana tsy tapitra n'ity volana jony ity ary tokony mampitomboly satria nisy mifandibatra any izy fa mora amoraina daholo tsy maimaim-poana ny famondrana amin'ny mpandova maimaim-poana ny fanoratana any amin'ny hetra sy ny ao amin'ny fananatany rehefa mizara le tany nefa le olona mandrefy dia mandoha vola be indray izy satria le géométre mpanjakana tsy mahazo manao nanareo reo ary zao ohatra apitso nareo vity tany de vovo mafy nareo fa tsy maintsy maka géométre expert privé nareo ka de vomany ny teletso ariary raha ny fara ny tany kely indrindra 100 metatra kary ary zay ny antony ity nanaovana nyty lalàny ity zany ity zany de tsy diran'ny syndicat ny géométre expert privé mihitsy fa
rehefa tonga eo mivomera mandinika an'io mivomera teknika de ampanatsonao reo ingénieur no lavitry ny mpanefitany mahay mpanefitany na no trano géométre expert azokora manatrika koa ny syndicat malalaka moa ngetsaketreo dikevitra fa ny fandanina azy de tsy miakina velively any amin'ny syndicat miverina any amin'ny fanjakana tsy privatisena intsony fandefesatany eto Madagasikara aveko fa tamin'ny andany olona lany io a izany président commission tamin'ny tetezamity de ny fanarahana mihitsy io tamin'izany fotoana zany hoe mahazo manao ny fanjakana fa mandra-panitsy an'io satria raha vao tsy lany tamin'io izy io tsy vita de tsy vita tsony de nitoa am'le kaporaka am'izao fotoana zao de amapolo mba tsy teneniko manjato fa raha niona tamin'ny talia amin'ny sampandrarany fandefesatany tsy ny lehibe ny syndicat ny ingénieur ny topographique eto Madagasikara tao amin'ny topographique DP mihitsy fitarana natonga ao satria ndraindray le dossier reny atao amin'ny privé reny kaka mifanjakana ihany nefa rany karaha sanatria vavana dilelaka zao ianao zao maka géomètre libre expert privé de lasa ny dossier anao sanatria maty tampoka izy nantsany aky tsy hitanao koa nisy fotoana zay tsy mambany ny datako mba tiako ao mifantatrareo mpanao gazety no ingénieur topographe teto voalohany teto Madagasikara mbola misy velomy promotion secrétaire général tamin'ny andron'ny PST ny syndicat ny topographique teto Madagasikara tsy manana olana amreo mihitsy ako amreo privé reo ary nisotro ronono izy olana anao privé fa nijirena de tsy mitombotsona bizina amin'ny privé fa ny mifanjakana mba ahafahan'le vahoaka miadana satria tena anisan'ny fototra olana vaovao amin'ny olana amin'ny fananantany am'izao tsika miresaky zao mba manontannareo mpanao gazety ray mba sao de mba mahita tranonareo géomètre expert libre nareo privé izy sao de mba misy mana tsisy mahita ny tranony fa mpanera mienenao amin'ny topographique eo no manera de mahazo 20% mahazo roapolo isan-jato na folo isan-jato zareo reo satria fa nanao fanadihadiana teo zay reo zany lasa mahita azy